mijoroa Matanjaha esoritsika any Antananarivo capitalin'ny pomme de terre ny Lavanifa ataontsika amin'ny capitale Baderozy aty ny capitale ny Lavanifa. Madagasikara voazarazara ny ariany io fartany Diego Lavani aomby poivre cacao ivatova fitovinany jirofo azova marovina regny ola avy amintsika ty président plateforme jirofo zay mbola tsy nisy taty. Andramatoa Colonel Patrick Rakoto mamonjy moa dia ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Solanga Leo Mal Ariva betsaka ny zavatra izay nambarany betsaka ihany koa ny hevitra izay noresahany nandritra izany fandaharana izany toy ny hoe tokony atao hôpitalim-panjakana ny polyclinique Ilafy. Nandritra ny fandaharana Solanga ihany koa dia nilaza Andramatoa Colonel Rakoto mamonjy Patrick fa miandry izay toerana hametrahany filoha Colonel Mikael Randrianirina ny tenany izy. Nambarany ihany koa fa matoky ny fitsarana sy ny mpitsara malagasy izy momba ny fananany Andramatoa Ravatomanga Mamy kanefa hoy izy ny polyclinique d'Ilafy kosa dia tokony atao hôpitalim-panjakana. Notantarainy fa tany amin'ny nonce apostolique izy no nitsoka aveo tao amin'ny ambassade frantsay voalasany voaka tany ivelan'ny nosy. Raha ny filazany ihany koa dia teo ambany vahoany Ravatomanga ny filoha Rajoelina ka tsy afaka nanapa-kevitra mihitsy. Eo anatrehany zava-misy ankehitriny kosa dia nilaza i Colonel Rakoto mamonjy Patrick fa tsapany Augustin Andriamananoro tsara amizay ny hoe mararaka tsy tokony himenimenina izy mahafeneny nanjo tamin'ireny fotoana ireny hoe hafatra izay nambarany Colonel Patrick raha ny vahiny tao anatin'ny fandaharana Solanga. Tsy valifaty akory sanatria hoy Colonel Patrick fa nafireny nanjo iahy reny nanjoy ny vady andefy mandriko sy ny zanako indrindra no hendrikendrehina tamin'ny fanaovana ny cocktail molotov izay mijanona ho top secret hoy fanambarana izay nambarany. Nanetra ny maro tany antoerana moa ny lahteny sy ny kabary izay nataony ity namana ity raha fintinina moa ny kabary izay nataony dia ny hoe malahelo amin'ny vanilla izy ary malahelo amin'ny vokatra avy any avaratra izay nitotongana ny vidiny tamin'ny iny fitondranany Andry Rajoelina iny. Anisany tena tsy nafaly ny vahoaka avy any avaratra moa iny fitotongana ny vidiny la vanilla iny ary tena marary amin'izy ireo na tiana na tsy tiana dia tsy maty valavoan-kibo izy ireo amin'izany zavanitranga nandritra ny fitondrany Andry Rajoelina izany. Ndeha haraharantsika kely moa ity horonan-tsary izay misy lahteny ity namana avy any avaratra ity. Anareo tanora nitsangana natanjaka nandresy biby lava dragona lehibe iny mijoroa Matanjaha esoritsika any Antananarivo capitalin'ny pomme de terre ny Lavanifa ataontsika amin'ny capitale Baderozy aty ny capitale ny Lavanifa. Madagasikara voazarazara ny ariany io fartany Diego Lavani aomby poivre cacao ivatova fitovinany jirofo azova marovina regny ola avy amintsika ty président plateforme jirofo zay mbola tsy nisy taty ary nazahoako tevateva tamin'olo araiky tsy manjary be antala asambava ao satria nanao sy tatyny plateforme io tamin'ny andro rajonary mampiany nanovana zile nisy taloha de isan'ny membre commission iolo raha tsy be hitanareo io iny namiagna lalana ny mpanao raiky sorato izy ty de zareny copie dininy mpizaiky 120 zay mpizaiky rehefa natolony ny projet ny tsipiky andininy efatra hoe zay olo mahay afaka magnondrika Lavani manambola mahazo atao président plateforme non ny sakanako fa saingy ny vie privé ny firazanako no voakitiky olo telo ihany agnatin'olo 120 volaniko zany ny nanda mahay avec sport sofo tonga tamy mampalahelo efa nodizanahary ny varotitsika misy avantala eto misy olo avaketo ny varoty Lavani hita amin'olo Antananarivo izy koa mba misy jery levaketo efa nteneniko tany Sambaba efa nteneniko tany Ambanja anareo ve mahazo magnano plateforme café eto magna café koa nanareo atsika jiaby aty e agny amin'ny vatovavy fitovinany ny plateforme café andao atsika zanako ato mampanantena anareo mbola mananao lantitry endry anareo izy zareo jiaby igny ao zay ao hitsangana atsika tsy mety averiny atsika ty amin'ny faritra Sava ny responsable ny filière vanille nisy tamin'ny androny razambe tsika magnampy zay efa nisy nahazo agrément ro mpisolelaka aby ihany
109 agrément voisigné comme le 9 octobre. Andriamatoa président Mikael eo signén'olo tsy manjary za mpanjakenao amin'ny tany ty eky ifoanany iny tsy misy atakandro atotodia ty caméra alefaso azony TVM sereneny. Andriamatoa Flo Mikael eo signén'olo tsy manjary ampifaniany tany ty aza mpanjakeny amin'ny tany ty tompoko lasy tompoko va. Merci. Hita amin'ny fanehoan-kevitra izay ataony moa dia tezitra izy no sady malahelo ary nandefa hafatra amin'ny filoham-panjakana ankehitriny ny mikasika ny vokatra lavanisy ny vidiny. Ny tena mavesa-danja tamin'ny hafatra izay nataony moa dia resaka fikirikirana lavanilina dia tokony any amin'ny toerana misy azy hoy hafatra izay nambarany teo araka izay hitantsika. Fa ny hafatra metra hanitra kosa dia anisain'ny vahoaka mihitsy amin'ny zone efa voadona ka lasa olon-dravatomanga avokoa izay mihetsika rehetra hoe metra hanitra ilay filohan'ny vondrona parlemanta firaisankina. Tsy voatery manamarina ny maha olony mamin-dravatomanga azy mantsy ny fisiany sary ny PM sy ny filoham-panorona ny Sodiaty izay mivoaka eny amin'ny tambanjotra an-tserasera hoy ity solombavam-bahoaka ity. Nambarany ihany koa fa fanenjehana any herin'ny salama Raojanarivelo olony dravatomanga zakeny solombavam-bahoaka firaisankina na asimeny izy ireo ny fanapahan-kevitra izay nanolorany izy ireo ny anarany herin'ny salama Raojanarivelo ho Praiministra hoy ny fanambarana izay nambarany metra hanitra Razafimpanantsoa. Mangataka kosa nefa izy ireo ny hamelana ny Praiministra hiasa aloha fa azo esorina izy raha toa ka tsy mahavita ny andraikitra hapetraka aminy. Ohatrohatran'izay moa ny fanazavana izay noentiny metra hanitra ny mikasika ny Praiministra satria anisan'ny tena malaza ao anatin'ny tambanjotrany sosialy hoe olony dravatomanga io Praiministra vaovao io ny olona dia manantena hiala eo ambany zogany fanangejana nefa dia mbola mifanena indray amin'ny olony dravatomanga izay tena nanangejany vahoaka malagasy ho ireo mpaneho hevitra ao anatin'ny tambanjotra an-tserasera. Efa nanamafy mitovitovy amin'io fanazavana izay noentiny metra hanitra io moa Andriamatoa Colonel Patrick tao anatin'ny fandaharana Solanga. Nilaza mantsy Andriamatoa Colonel Patrick ny hoe olon-kendry Mikaely ary matokony fahendreny aho ary mino ahafahafantany izay ataony ary mahavita azy matony tendreny sy nekeny. Izany moa ny fanambarana sy ny fanamarehana izay nataony Colonel Patrick tao anatin'ny fandaharana Solanga ny mikasika an'ity Praiministra izay niteraka resabe ity. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hanao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato misesisesy zay fa tsala venen'ny resaka hametra beloma izay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.